Achando assim que a minha casa, e
efa namarenina amin'ny finoana isika ka miavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay azoantsika manatona ambinoana izao fahasoavana itoerantsika tsara izao sy mifaly amin'ny mpanantenana ny voninahitran'Andriamanitra. Tsy izany ihany fa ny fahoriana azy dia efaliantsika koa, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ny faharetana mahatonga hatsara-panahy voazahatoetra, ny hatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana tsy mba mandoka, satria efa voaposaka otsika tamin'ny fanahy masina nomenantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Ny nampaminasika izao fotoam-bakoka izao dia ity fanompoana ny fizoroana vavolombelona izay ataon'ireto hiroso mpamasinina rehetra ireto, dia misy an'izao vavaka fanompoana izao, ary ny tenin'Andriamanitra izay novidiana ho vakena agnatin'ny izao finoanantsika mianakavy eto izao, dia ny tenin'Andriamanitra izay efa irasaky malala fa agnatin'izao taozavy izao sika, ary novidian'izy manokana ihany koa hoe tsy mandoka ny fahantenana. Dia izay no novidiana ao amin'ny Romanina toko fahadimy fa anoka teo amin'ny andininy voalohany raha ohatra ka hoe tiasika hazara kokoa izay tenin'Andriamanitra izay mandrapahatonga ao amin'ny andininy fahafolo, fa apahantao anatin'izay no nofidisika mianakavy nandraisana amin'ny teny izay fantasika fa manetana sy hitasika anatin'ny invitation na ny affichage izay ho hitasika manetan'izao fanamasinana izao, sy mandoka ny fanantenana. Reo ianareo fito mirahalahy izay ho hamasinina odiaka. Reo ihany koa ianareo fito mirahalahy izay ho hamasinina odiretso. Reto isika mianakavy izay atao hoe tompony manana azy amin'izao andro lehibe izay voasika izao. Raha ity andro amin'ity no denisika dia avy lazaina fa feno ny hafaliana, feno ny programa sy ny asabaka izay nombonasika eto fa madia ny saotry toy ny talaka miteraha fitolany miteraha fitovavy akomo fitolahy aby zany reo fa zavy avy eo so dia hitanareo hoe manao akanjo lava dia eritreretinareo hoe vehivavy reny nahita tsara raha, fa fitolahy sy fitolahy reo hitasika reo, fitolahy ho hamasinina odiaka ary fitolahy ho hamasinina odiretso. Izay rehefa soavana feno sy midirasika lava na mipasika betsaka fa raha mandala ny sonaka masina sika ka mandala ny misafity
dia afaka fantasika fa isa feno izany fito izany. Fito ny sakramenta, fito ny fanomezan'ny fanahy masina, fito ny inona sa haiko aby moa. Fa niavana zany azy dia hoe feno ilay hasambarana sy ny fahasoavana tovosika atao anatin'ny fiangonana amin'izao firosoan'izy 400 ny rahalahy amin'ny laharana mahadiakana sy mahatoretra izao. Sy mandoka ny fanantenana. Izay no tena novidiny izy ireo sy mponina. Ka inona moa no mahatonga an'izany? Bebea ny tena sika rehefa miteny tandreny sao sidokany sika matetika zay tandreny sao de sidoka fantatsika zany midika zany teny zany hoe fa inona moa mahatonga zany hoe aoka sika tsy sidoka. Midika zany mety raha ampiasika ny fiainasika amin'izao fotoana izao dia misy miteny matetika tandreny sao difokazy sodoka zany midika zany hoe sodoka difokazy isika voasodoka ny rehetrarehetra voasodoka ny zao zao fiaina mandalo zao voasodoka ny finoana mety sy mitombona. Fa nefa kosa i Jesoa ro nampiasa ny teny eo ny rano mafinakony aoka maseny sodoka isika fa ny fanantenana zay misy eo amintsika sy mandoka sika zany fanantenana zany. Inona moa no hety ny teny hoe fanantenana? Fa nidika zany hoe misy fitokisana ao. Ny fitokisa sika n'Andriamanitra izay no sy mahadiso an'izay kazikazy petrasika amin'ny fiainana kristiana. Ametrasika ny fanantenasika ao amin'Andriamanitra no metrasika ny fiainasika ka manentana sika. Ino zany io teny anankiray io sady teny fanetanana io no teny fankahirezana ary famosina sika hanana fahavitrihana eo amin'ny fiainana kristianina ka sy midiso eritretra na midiso fanantenana sika ao anatin'izao dikana vaovao diasika izao. Reo ianareo izay noso amin'izao famasinana diasika rehetra izao sy mandoka ny fanantenana. Misaotra anareo izay misafidy sy mampianatra ary mino aho fa mbola betsaka moa ny fampianarana atakanareo araka ny fandiniana sy ny fandalinana izay fanataonareo nakasika ny soratra masina io fa hapitanareo amin'ny kristiana, hapitanareo amin'ny rehetra, hapitanareo amin'ny fianakaviana manontolo ka hiorina mafy amin'ny finoana fa eto kosa moanya miafaka tananareo dia izao sy moramora ny fiainana rehetra, ny fiainana mahadiaka. Fa nefa kosa raha manana an'izay eto sika hoe fitokisana izay sika dia sy diso eritretra, sy diso safidy, sy diso fa manana ny Kristy izay mitarika sika hoe manana fitokisana fa sy very kazy isika misafidy an'izao fiainana anankirehetra izao. Ampiatrano ao amin'ny Kristia ny fiainana manana ny finoana, manana ny fanantenana, manana ny fitiavana, hamafisy ny fanomena sy ny hevitra rehetrarehetra izay efa mapetaka anareo hitondranareo an'izao fiainana izao. Reto isika mianakavy fianakaviana pretra, rejiosy, laïque tonga eto isika
safidy sara indrindra dia ny safidy ny asany rehetra. Ka rehefa kosa anisan'ny safidy sarotra indrindra rehefa mafaita amin'ireo teo hoe tsy moramora ka tonga eto sy fianakazy hoeto ambaraka izy ireo. Ho anareo fianakaviana azafady fotsiny mieritreritra hoe tonga amiraika ihany izay ny moperany ihany ny anahy fa tsy mora zany miay amin'ny moperany zany rehefa aveo a tsy mora zany azafady fotsiny indrindra moa fa nivoaseny amin'ireny diakra rehetra ny fanontona sy miadidy sy miandraikitra ny tsy mora ny ako amin'ny eglizy tsy mora zany fa apoko idirizao mivavaka zay ataosika ho azy ireo ary tsy ho azy ireo ihany fa eto ngamba natao hoe sara indrindra izao fotoana izao anararokana ihany koa fa raha manahy fanamasinana tahaka amin'izao izany rehetra ireto rehefa manasiny reto efa nanoseniera zay manampy isika mianakavy eto azy dia mahasiara tena hoe tsy mora ny fitrehana ny fanokana-tena amin'i Kristy ka mila mivavaka izay ataosika ka hanafisy niompona mivavaka ataosika mampireto mpanompo ny fidiana ireto mivavaka mampireto mivavaka ho an'ny rejosy indrindraindrindra fa mivavaka ho an'ny eveka dia tohizasika izay vavaka izay mandritra ny ty takareva ity sy ny rapiso manontolo ary eo amin'ny fiainasika dia engany izay teny Jesosy Kristy izay teny napetraka tao amin'ny masy Paoly izay ihany koa tenin'Andriamanitra dia mba hitondra fanantenana vaovao ho an'ny fiainasika amin'izao taon'izao izao ka manafasika hoe sy manakivasika sy mamitaka asika sy mahadiso fanantenana asika ny fanantenana sy mandoka ny fanantenana sy hadiso sy hadiso izay kazikazy rehetra izay apetrasika ao amin'ny fiainana kristianina asika izay dia miroso amin'ny tony izao vavaka izao ary asika miakavy dia manentana asika hanao izay asika atao amin'ny vavaka izay ifatonana eto. Chiusu voalohany diakra Jean Fidèle, faharoa diakra Fetra, fahatelo
diacre François, fahaefatra diacre Désiré, fahadimy diacre Gimance, fahaenina diacre Marcelin, fahafito diacre Élie Simon. Famanarina mahakasika ny fanaharam-potoana eto aorina ny fotoana izao isy ny asa-panandry ataosika fa ataosika misesy ny fijoroana vavolombelona ny fotoana izy ankavaliana no iarabato atsika vahoaka zay tonga eto amin'izao fotoana izao tapavory ato amin'ny tran'Andriamanitra isika mba hiaraka saotra sy hidiran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fivoroana vavolombelona izay ataonay 750 rahalahy. Misaotra azy koa satria izy no mitantana ka natapavory atsika an'io ary izy ihany koa no mitantana hirosoana amin'izao dikana izao. Ny fijoroana vavolombelona ny azy 7 rahalahy so diacre dia fanaratsika ny omaly fa nanio dia ny any 7 rahalahy roso reky koa ty teny fiarabana zay ataoko ity dia onanay 7 rahalahy izay hanao ny fijoroana vavolombelona ito. Miarhabanao Monseigneur, ary miarhabanao ihany koa opéra vicaire général ao ny tany amin'ny firalahena diocésaine Ambositra, ny aleny séminariste, ianareo lehibe mpikamana manatrika etoana, ny prêtre rehetra sy ianareo religieuse lehilahy sy vehivavy, ny séminariste rehetra, eo koa ianareo mpitondra fanjakana izay manatrika izao fijoroana vavolombelona izao. Salama miarahabanareo ihany koa ianareo ray aman-dreny miteraka izay natana masoandro. Eo ihany koa ianareo distrika lehibenay 7 rahalahy ary dika ihany koa ireo distrika izay niasanay. Misaotra ny sahady tonga eto sy tapavory amin'izao fotoana izao fa tianareo anay matoa mare tonga soa eto ka dia tonga soa ianareo. Tonga soa ihany koa ianareo mahita lavitra izay mitotototo sy midodododo hanatrika amin'izao fotoana izao dia tsy adino sika kristianina Sakamalaga izay manatrika izao fijoroana vavolombelona izao. Miarahabanareo ihany koa tonga soa eto. Diteo teny fiarabana fa hiroso amin'ny fijoroana vavolombelona izay ataoko ny tena. Aho ataoko koa famonjena soa tona ny aina samy fidèle mananarana maromaro dia tsy teneniko eto fa dia efa fantatrareo izay. Teraka tamin'ny 6 septambra taona 1990 tao Hazondrano, Fokotany Ambona, commune rurale Alakamisy Ambomahazo, district Ara-Panjakana, Fandriana. Zanaky Rotimalala Zambelza izay efa nidimaty tamin'ny taona 2020 sy Razamamponina Sarinina izay eo amin'ny fikao zaza fahaefatra amin'ny valim-pianadahy izay nateraky izy ireo. Ny lafiny ara-sakramenta natao batisa tamin'ny daty tsy fantatro sy ny taona tsy fantatra tamin'ny fiangonana FKM Amona. Fa noho izay antony tsy fahafantarana izay dia natao batemy tamin'ny 1 avrily taona 2000 tao Marivo district Mety. Natao koa ny voalohany ny 1 Ziona taona 2000 tao Marivo. Dia nandray ny sakramenta fakairay
zamaisy sainy ambany avaratra. Ireo dingana fifanana oprety sy ny dingana fianarana zay ny lalofa. Tamin'ny taona arivo ka tamin'ny soarivo dia nataon'ny lehibe amono fokotany sanay io. Dia ny taona dimy soarivo ka tamin'ny sivy soarivo dia nianatra tao amin'ny CEG alakamisy Ambomahazo. Dia ny taona sivy soarivo ka tamin'ny telo ambin'ny folo soarivo dia nianatra tao amin'ny lycée Imito. Dia ny taona telo ambin'ny folo soarivo sy efatra ambin'ny folo soarivo dia nanao ny stage tao Renimbaka tany amin'ny distrika Ambovombe Malavisy taloha fa talata Ambovomena ankehitriny tao Beakono. Dia nanao ny année préparatoire tao Kiandrasoa petit séminaire tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo dia ambin'ny folo sy roa arivo. Dia nanao ny année propédeutique tamin'ny Toliara tamin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo sy enina ambin'ny folo sy roa arivo. Ny enina ambin'ny folo sy roa arivo ka tamin'ny fasy ambin'ny folo sy roa arivo dia nanao ny cycle filozofika tao amin'ny Grâce Séminaire Vosoa Fianarantsoa. Dia ny isy ambin'ny folo sy roa arivo ka tamin'ny roapolo sy roa arivo nanao ny stage de régence tao voalohany tao amin'ny district missionnaire Antsoa. Dia ny roapolo sy roa arivo ka tamin'ny raika ambin'ny roapolo sy roa arivo dia nanao ny stage de régence taona faharoa tao amin'ny district Zafamaniry Atsimo. Raika ambin'ny roapolo sy roa arivo ka tamin'ny efatra ambin'ny roapolo sy roa arivo dia nanao ny cycle théologique tao amin'ny Grâce Séminaire Vosoa Fianarantsoa. Ary taona efatra ambin'ny roapolo sy roa arivo ka hatramin'izao dimy ambin'ny roapolo sy roa arivo izao dia nanao ny stage diaconal tao amin'ny district Andinga. Inona ny nahatonga nanao opera sy ny firiana Andriamanitra tato aminy. Tamin'ny taona raika sy roa arivo izay no nahatsiarovako tena niditra fiangonana voalohany tamin'ny taona raika sy roa arivo tao amin'ny fiangonana misy anay alakamisy Ambomahazo. Tamin'ny taona io no nanaovany zokinay tao amin'ny voalohany zokinay Rahamatoa zay. Dia andro fiakarana tamin'izay dia nandeha mivavaka amin'ny ray aman-dreny ny reniko nandeha taka-piangonana. Dia zavatra nanatsaha voalohany rehefa tonga tao am-piangonana dia nahita olona miakanjo fosy be dia be. Dia isa fantako hoe inonareo fa olona miakanjo fosy izay fantako. Dia mandeha moa nidresaka dia hoe misy anjany opera zany ka na opera tao masoko voalohany dia andraiky fa mizika eo izy opera victorien. Niasa tanana izy tamin'izay dia misy alarana itambarana miaraka izay no azy. Dia ny opera victorien sotiny izay ny zavatra fantako tao anatin'izay tamin'ny direkta-piangonana voalohany io dia nahatsapa fahasamarana lasa tamarana am-piangonana ary lasa nifikitra tamin'ny atao hoe fivavahana. Mbola zaza tamin'izay ary mbola tsy mahatahidy loatra fa ny hany masaka tatampo dia hoe tiako ny mivavaka ary tiako atam-piangonana. Nanomboka teo dia isaky Alahady dia nataoko izay fomba rehetra handehana any am-piangonana satria talohan'izay tsy fiditra am-piangonana. Ny anjara tamin'ny fahasazako dia mpiambin'omby tavokatr'izay fiampianana amin'izay dia lasa sakina hoahy tamin'ny fivavahana sy fidirana fiangonana ny fiampianana omby. Tiako nefa ny mandeha mivavaka ka hanika niteny tamin'ny mamako hoe mivavaka tsy afaka malatanteraka an'izay nefa noho ny fiampianana omby fa niady varitra taminy ary fotraka taminy tokony zarana ny asako ny rano fa dia marina rehetra amin'omby dia natao ny lamina dia nisy zoroko manarakaraka ihany ny ranany izay no
nifanipika aminy tamin'ny fianbenana omby satria nately vavaka tao anatin'izay tsy nianjera fa minahary manaraka ny dirotapemona voalohany dia tonga dia afaka hatrany nandeha nakarapemona. Zavatra tsapako tao anatin'izay tsapako nisy fiovany satria anosotra anaty sotra dia otra matamata ny tozia dia nisy fiovany kanefa tsy manova ilay fahasambarana anaty. Momba marina ny fiarabana izay fanataondreo rangahy teo aloha. Izaho dia akarako tirina nometana Jean François teraka ny telopolo may telo sy fosy sy sivanjato sy arivo tao amin'ny fanjiana. Zanak'iran-Jean François zakandray sy Sofanjanirina Perete Olivar izay samby naverina ary samby nasitoana. Olobeasa tao anaty fianakaviana fotsiny tena ary tao anaty fianakaviana kristiana satria vita mariazy hitana sy mamo. Ny asa anomenomany dadanay dia mivavakely ary mama kosa dia mamboly mioky ary mikarakara tokantrano. Dimy adaday zahay moa iray tamboho roa vavy sy telilany ary zaho no lahy matoa. Ny roa aprily 1960 sy 1960 nandray sakramenta libateny. Ny 17 aprily 1900 nandray ny sakramenta eukaristia. Ny ray jolay 1900 nandray ny sakramenta ny fankahirezana samy tao amin'ny filasan'i Jesosy amin'ny mahafanjiana. Ny fizarana faharoa dia ny fizarana koranana-piainana ny diavy sy ny fiapifanana izay nanova. Araka ny telopolo ambony dia tao anaty fianakaviana tsotra amin'ny anarany Azanary ka tamin'ny sekoly mpanjakana avokoa no natatofako fahalalana sy fahendrena ifaraisana. Tao amin'ny Eklesiana ary rehefa afaka ny CEP dia niaraka tao amin'ny Jesosy Fandrina ary rehefa afaka ny BEPC dia nifindra tao amin'ny lycée eo Fandrina ihany. Fa ny klasy de terminale kosa no mba nianatra tao amin'ny sekoly petit frère LS Confectine izany hoe Tondriana no mba nandia ny sekoly katolika. Ny 19 no afanabary tao amin'ny sekoly petit frère. 19 niditra tao amin'ny centre Saint-Denis Antsoa nanao ny préparatoire. 19 niasika ny stage après-bac tao amin'ny district missionnaire-ny Ambovombe ary akasitrana amin'ny Rosenanamby nanolotana izay notarikperle tamin'izay fotoana izay. 19 niditra tamin'ny séminaire politique tany Tuléar. Rehefa vita izay isaorana diocèse natray ka afaka namory filofarana mampirehetra tao amin'ny séminaire sokony Vosoa Fianarantsoa. 19 ka hatramin'ny 19 nanao ny filosofia tao anatin'ny fotoana tao Vosoa ihany. Ny 19 ka hatramin'ny 19 dia niasika ny stage de licence tato amin'ny Sadoaty izay fony diocèse ary niasa nanendreny diocèse tamin'izay fotoana izay dia ny asa masonista. Rehefa vita ny licence dia ny raha diocèse indray no ny fifanana mampirehetra tao amin'ny séminaire sokony Vosoa Fianarantsoa. Ka ny taona raiky ambin'ny ka hatramin'ny 19 dia nanohy ny fianarana teolojia tao amin'ny séminaire sokony Vosoa Fianarantsoa. Ary ny 20 aogositra 19 zany tamin'ny taona dia no ampasiana ny diakana
taon'ny kianjamaiso masintany ao ambananaratra ary tany distrikta misonelany soafina no nanataterako ny stasy-takanany ny fizarako sy ny fitantarako ireo loharano merana fiantsona na ny fameriko ny avaketra tamin'ny fahazazana dia matetika ambavako ny teny hoe hanao breza efa misy manontany tsy fantako izay dikany ary tsy fantako hoe ina mizatra ny nanao mapera fa fahamamelomelona an'izay ka ny loharano nanaitanahya dia ny fahitako breza matetika mizarakônio ka ny mahita breza mizarakônio dia fany sady fany ny vena telitely hoe momba fita fetra iantoany ny mbanao toazy ka tamin'izay fotoana izay dia tafasyleha mazara vomanga fetsy iantanana io dia io vomanga tamin'izay no tididiboly misolokonio satria ny fandridy hoe fany mahasambatra moa raha mba izany tahaka ny rompretra reo ka ny olona iray fiangonana ny olona fiopitrano dia miesaka manatona ny rehetra ary mandray mofoy lasa daakamonao taonano tavomanga atao solokonio dia didina boribory ka isakariva dia vorona izy pretalana dia ny fihesika tao amampiarany fiangonana sy am'izay toerana tany azy inyany tona velona dia izay rehetra tona eo a dia sanana vomary ary tena ny fanao rehetra no avelona sy misy avelona dia maramoreo zanakona tamin'izay fotoana izay a satria fansifa ny vomanamata rehefa koa mampirankivo fa disy veloatra ka tamin'izay fotoana zay samy mahazoto tay a mizara vomana mampireoanteho finandriamanitra amin'ny fokotany sanybonitany dia matetika tratra ary matetika vomety hoe tsy azo taotao fahatany izao fa ny rehetra sy ny voatokana makasa izay no fakamizara azy dia malaika hoe terera fa rehefa tonga ny apisma dia tsy olona izay ny fokotany dia taotray any dia matetika izy io velomely dia tadio sara tamin'izay fotoana rehefa misy rehetravelonaka izy moa na eo zao atasako eto izy dia matetika izy miteny hoe asa fanaravolana azanakolona fa rehefa marana dia efa manano masaka rehefa voada masaka sy azaboka le fosifosy tafanosy tena amin'izay fotoana izay dia teo indrindra ny vaivahitao koa fanirina hoe fanirina azay fa fotoanyrehetra io ampatony desimara dia tamin'izay matetika eo am'fampiasain'ny bebelay misy ho efa rasa dia efa mipetraka tao aminy a dia aminy rehefa fainasainy misy farasanareo atamarasona zay isany olona namay voalohany a namanatra ny anfo ary nanaposina mosika amin'ny tiraraty tamin'izay fotoan'izay mbola kely dia tany ary amin'ny masakariva hoe ataona rehetra dia ny faninakao koa tamin'izay fotoana zay a izy moa manabean'ireo tanora hitsanany maserasera resavely sy manabean'ireo tanora relany koa hitsanany socialiste dia ny masakao koa tamin'izay fotoana zay dia hoe manao socialiste ary isakao riny fankalazana ny moela dia ny amidy la solution avy aty amin'ny faritry fandrina dia manao bon action amytiliary toeranatandraminary ny hazo isataona ary misy toamety taona ny fanarakaraka ny isakarakany ahita fandraika ampirehetra ny solutioniste hoe indray ataona hafakabaka dia andeho aty aminareo dia nandeha ny andro nandeha ny volana dia isoarana mandamo zao tafanapia fa rehefa nanesaka ny pretre teo amperana dia nysirteny faniriko dia tabakevitra tamin'izay fotoana zay fa hiditra mety misezy dia azafadino mamonarano fa iazadeo terefadrina tamin'izay fotoana zay ary izy misan'ilanampy ihany koa ary atram'izay ka hatram'izao dia saorana sakasitrana amin'ny fanampiana dia ao anatin'izay ihany a ny tena tamin'izay sy manana ôro ary miray mandray tokoa ny tabakevitra ny vidro
ka ny borisalakamato sisy ny fomba fitetsy monio a no nodidina misy olonaboloperana am'izay fotoana zay. Miomana amin'ny fiarabana ataony namana tena rahalay voalohany tena. Kotonelina Sofiaina Désiré, zanaka naterakira Kotonelina Raymond, maty tamin'ny fanompofosoarivo. Sira Zafinamonjy Maria Angèle, toany fiteo izy a, tena ambinipolo taona zay mama. Vita mariage izy roa ireo, niteraka tena ambin'ny folo mianadahy, dia izaho no zaza fahavalo. Teraka tamin'ny valomey telo amby sivifolo sy manjary sy arivo tamin'ny natao Antaratra ao amin'ny district antena ao. Dia nataony pera Bastela Bateny tamin'ny 17 Oktobra telo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo. Nitadidiny olona zay mitera zay, natadiavana zareo azy dia hoe ataony hoe gasy telo lahy. Bastela no anarany fasitratrako izy. Ary nanao koa voalohany a tamin'ny telo amby folo Jiona 2020 tamin'ny amin'ny pera Tongolaina Safady. Misy mo pera Filibera koa. Pera Filibera reny mbola veloko no nanao bateny nanao koa voalohany. Fa tamin'ny amin'ny pera Filiberason kosany efa maty Filiberason tamin'izay natao confirmation folo Jiona 7 sy roa arivo. Monseigneur Fedelesy nanao confirmation. Ny simika tao apoka natongay amin'ny rehetra. Misy tafotoana mbola tsy voasaina fa imama no mitantara azy a hoe tamin'ny mbola kely aho efa eo amin'ny telo taona eo dia mbola monono satria efa lehibe aho vao nanazanjy. Oetiny mamavavaka dia tsy haiko nahampahafantarina atao hoe rehetra aho fa nitantarantamiko dia hoe niteny aho hoe tehana sakafo amin'ny opera. Dia tanteraka amin'ny taty afara servi dia sakafo miaraka tamin'ny opera. Ary sakafo masina indrindra dia ambony hotely sakafo vatana amandrano kristia tanteraka io ary atrotrako afaka fotoana zisy raha pisy sy afaka pisy. Dia zavatra manaraka zay oetiny mamavavaka aho dia tsy tonga saina loatra amin'izay fa raikata anatin'ny mémoire koa ilay hira henoko tamin'izay tadidiny taty afara dia hoe misy hira anankiray zay mety tsy hainao lasina amin'izao ary tsy haiko koa za fa party kely no tadidiko eo dia misy hoe sambatra dia sambatra ny manana fitiavana saominia tsy mahalala fa misy ny lanitra. Mety mbola misy mahay azanira zany fa mbola hanotaniko. Dia ny asa fahambola zazakely mbola boakely efa afaka miasa moa zany sy mianatra dia tianetiany koa no asa koa sy tianiko soa na fotoana sasana rehefa mianatra amin'ny CG dia misy fotoana mandidy ville dia voadidiny tanana voadidiny maromaro izy tia miresaka ny voadidy. Dia mandeha ny fotoana mianatra katesizy rehefa voasaina dia anisan'ny simika anisan'ny lalakena rehefa andinia koa izaho sy mahalala loatra tamin'ny mbola sy mianatra katesizy. Misy sary vongana lehibe sary fomasin'i Jesoa ao amin'ny fomasin'i Jesoa ambony ray izay fiangonana misy ahy. Dia sary vongana lehibe io sary fomasin'i Jesoa izy io dia ny tanany havia mitondra ny fony ny havanana manao an'izao. Rehefa katesizy aho ao am-piangonana amin'ny katesizy dia mijery ahy ihany fa sary vongana lehibe mijery aho. Dia rehefa avy mianatra maraina koa dia mivavaka mitoy ny amin'ny tompo dia raikitra eo ano no masoandray sary za koa mijery azy mifampijery eo zany angay. Ary misy fotoana
somary sosotra kely avaoana zany mahatonga ny sary iny zay foana. Misy fotoana sahirana zany any itao am-piangonana fa nianaka tsikelikely mitombo fa finoana atao katesisy dia sabako nampianaranay kaya sary fomasin'i Jesoa io manambara Jesoa tia olombelona ary miteko ny fon'Andriamanitra. Mandeha ihany fotoana naraiko amin'ny voalohany dia nitoy ny fianarana confirmation. Ny katesista datoanay raha efa maty koa izy no nampanao fisy hoe inona no atao rehefa lehibe dia tehanao pireka no masaka ao poko fa saro-pianatra be ao tamin'ny mbola kely dia tsy zahay ny tena zany fa nosoratako tao anatin'ilay fisy dia hoe anao mpampianatra. Misy fotoana moa lasa nampianatra tokoa tany amin'ny stage natao rehefa miditra séminariste. Tao amin'ny CG miditra mpiservia CFT sady nianatra tao amin'ny CG niperazanao eo mezika eo tarika ny lareteretinay tany Antsirabe izy tamin'izany amin'izany nanentana be ny fety tany Andina fa talohany diakra Nicolas no napiditra mpiservia efa preka izy amin'izao rolahy anay tamin'izay nanentana izy dia roa ihany anay rolahy moza no miditra mpiservia samy nanam-panena mirehetra aby izay rolahy fa ny anankiray namako vao tany amin'ny CG any izy dia efa nisafidy lalakafa. Afaka BPC tao amin'ny CG dia niditra teto Ambositra tao amin'ny lycée Rakotoarisy tao nanao seconde tao nanao fatrantenana amin'ny lepary dia paroisse Ambomiadana moa ny fantatsiny dia mivavaka ao amin'ny Ambomiadana aho rehefa Alahady dia tao moa nanomeny fikambanana masinay fety ihany koa vavabe frère Denis tamin'izany mbola teto Ambositra tsara mbola matanjaka dia lahy tokanym-bava no fanaovan'ny rimaserana Ambomiadana tamin'izay satria ariany no lehilahy veka tao amin'ny Ambomiadana tao amin'ny fety tao. Dia nisy fotoana tsy dia matetika loatra fa rehefa te-hivavaka maraina aho dia mandeha aty amin'ny katedrala mamonjy la misa maraina satria aty no akaiky ny lycée dia mifoha marina avy mampilepary tonga dia manao teny blouse na lycée Rakotoarisy dia farafaran'iny lasy fa saro-pianatra ety aloha. Tao amin'ny lycée nisy filazana nampitany tompona andraikany Aspiramo Opéra Gilbert tamin'ny proviseur hoe rehefa isam-bolana dia misy fotoana anankiray ohatra zoma izy zay ivoriny zay manam-panena pretra ao amin'ny farika ao dia henoko ny filazana dia mahatonga taty aho tsy fantatro izany farika fa dia manandeha hoe tsy maintsy manakaiky amin'izay toaty ilay toerana sy ny katedrala dia nandeha teo amin'ny labotika teo nisy tovolahy maromaro hitako samy Aspiramo dia tao dia nivory isam-bolana sady mianatra amin'ny lycée ihany dia nandeha nanao lasin'ny Aspiramo tany Longasy Imady tamin'ny herinandro masina taona 2010 vita ny lastany dia tsy noditany tanàna fa tonga dia nanohy dia tongotra avy eto Ambositra nakany Ambomahazo nanao lasy congrès ny Kazazalahy dia tamin'izay aho natonga dia tsy mamoe very satria tapabolana be zao sy nipody tany an-tanàna amin'ny vakasy mipaka. Tonga ny fotoana idirana nanaovana fanadinana ho an'ny 15 soa dia nanao fanadinana ny brekely dia voaray somasara dia nanomboka teo dia faly hoe nahita lalana amin'izay aho ny fanereko apretrahy dia nandeha ny fotoana nisy fotoana hanomanana ihany fa somary sahirakirana na imama sy dada sahirana dia fa nahaino ahy hoe andeha ho an'ny fianarantsoa dia nisy fotoana niarika ny fiainana teny moa mitondra vatabe aty Ambositra mitondra anana mandritra ny vakansy igny amidy pantalo amin'ny résidence eo aho lolohagnan-drano raindray tamin'izany andrizary misy zanakiraiky anao visy zay eo nisy fotoana efa nety vatragna tety Ambositra dia tafiditra any amin'ny séminaire nianatra tany nanao année préparatoire dia avy tonga dia nanao première fa seconde efa vita tao amin'ny lycée dia nanao terminal afaka baka soma sara fa tao amin'ny maha terminal taono niarika ny seba mafindrindra dia ny volana décembre 2010 azafady
no tonga manavakasana tanàna dia marary tena marary tanteraka i dada ary tsy napoiziko mihitsy ny aretina nahazo azy tamin'izay dia mandeha ny fotoana tao anatin'ny zakasy io ihany 24 ariva alohan'ny 25 dia dada efa marary ny ombeombana mbola narandavy ihany koa tamin'ny fotoana io dia kivy tanteraka hoe tena tsy tafavoaka ity fa atao akory dia mahasara azy moa naditra ny omby dia tsy very ny aomby dada ihany koa moa zany sabona dia efa mba nazavazava kely izy no miteny mama hoe manakaiky ny fotoana hidirana any amin'ny séminaire fa matokia dia mandehana fa Andriamanitra mahalala izay mahasoana eto dia nandeha tampitokina tokoa satria tiako ny okoretra nandeha ny fotoana miarika ny fianarana dia volana Desambra raha taona aorinan'ny indray zany no maty dada dia kivy tanteraka indray teo tena hoe zanona misy manapaka hoe zanona ny zokilaky koa mety hoe zanona fa ny mama no miteny hoe tsy mahazo mizanona fa mandehana mianatra fa Andriamanitra mahalala izay mahasoa dia nandeha mianatra afaka vakasy masara tamin'izany amin'izany moa tera nonna sy tera zanono niasa tany andina da nisan'ny nagnahevilehibe ahy zareo rahalahy toy zandy akorazy zandy fa vitanao io Andriamanitra mahalala izay mahasoa vita ny baka anao stage teny amin'ny district Mitro vita ny stage dia kivokivodray niotrehitra hoe hitady fianarana hafa hanao jésuita fa diakra zanzaka tamin'izay fa tena zanzaka izy amin'izao nanao stage teny dia izy niteny tamiko hoe alohan'ny tena anaovana vakasy dia diniro sara dia raha mbola hanao ato dia mizanonato fa mahafinaritra ato amin'ny diocèse de Mosika Asina hoe givance na sud teraka tamin'ny septambra efatrano sivifolo sy sivanjato arivo izany kia fomba safy Jean-Baptiste sy Rafako Bertrina izay samy mpampianatra izy ireo zaza fahenina aminay valinadahy ary lakay aminay telo rahalahy vita bateny tamin'ny roapolo may 2025 arivo komy voalohany tamin'ny roapolo jona 2025 ary nanay satramitany fahatetezina tamin'ny roapolo jolay 2025 efa nivonany hanao laritretymofilisio mitena ko tamin'ny jolay 7 arivo afapanadinina sara efa voasoratra ny vasy efa voaraifa nampidina efa aveo satria tsy avitaona raha masony any dia tamin'izay reo sekoly anarana mianatra taon'ny hoe ambostany kokoa taon'ny sergie sanadahy polisy masinay koly ao sanadahy ary travano afaka BBC ny fiangoana Andriamanitra tabalavitra mbola zaza divanaria libreta ny fahataro ny tsivy io zany anisan'ny nasaty ahy libreta satria lehibe izay rehetra amin'ny sivia dia nanopera dia nataoko zaza fomba ahafahako niditra amin'ny sivy dia niditra talaka amin'izay dia tamin'ny lasy dia misisy aminao nitesaka tamin'ny mama hoe aman'ny tempo rehetra dia tamin'izay izay hoe mianara tsara fa rehefitraka dia tonga dia teninay eny amin'ny lera seminary mifandena dia nianatra tsara tamin'izay dia mifindra klasy dia mampasiteviko azy miresaka hoe ao azay mama mifindra dia manakory zay motsy tominanopera zay olona samilakirina koa fa ataony hoe olona tosy dia koa terinay dia teny zany kivikivy ao dia mikakasy isanykena dia efa kamikamiandra migivotra ngalao baby sy mandamy satria tena tiako ngalao baby tamin'izay ary misy fotoana aza tena mipetisianderatiana soa efa sorti vongalao baby any ohatran'izay koa tany amin'ny seminaire misy baby ao dia voaleraka mamaky baibouly leraka ny miasa dia tonga dia miditra ao amin'ny efitrano filalàvana ilalao baby
tany amin'ny séminaire politique Toliara. Dia resaka tamin'ny toerana politika tamin'izay mifaniriako ny rehetra. Dia izy moa nanampiaka tamin'izay nomeny boky aho vakiana dia nisany dia avy hoe rehefa vonana aho dia misy lasy atao mandritry ny herinandro masina dia misoratanarana rehefa vonana dia mandehana. Dia misoratanarana aho dia lasy teny Arinoa ary lasy tany Ivony. Ny fidam-pifarana izay natao ny 10 Oktobra 2010 no niditra teny amin'ny séminaire Jean Tianasoa A. 10 Rahanaya no niveau 3e niditra teny tamin'izay. Dia Arsingy Diacre Masina moa no sisa tavela. Ny taona 2010 sy 2011 miaraka nanao stage de licence, miaraka nanao stage tao arivo baka teny amin'ny collège Saint Andrea teny alaka misy mahazo Arsingy Diacre Masina. Ny nampifanana sisa dia tovizako amin'ireo rahalahy teo aloha. Fa ny taona 2011 sy 2012 sy mitovy. Ny raha ny dossier sy anao stage de licence teny amin'ny séminaire Tianasoa ny 4 Aogositra 2011. Roa volana tao eny rehefa nahavita ny la retraite zahay réservita tamin'izay avy amin'ny Tsirabe teto Aogositra dia nasitry monseigneur tamin'izay. Dia misaly hoe anareo rolahy mikarasoa dia nandrosy mananjary mila olona nanampy azy zareo any. Ka ianao tsy hiveny amin'ny séminaire koa fa rahana mpanyamby diocèse Mananjary. Dia nanao stage de licence tany amin'ny diocèse Mananjary aho tany amin'ny district missionnaire Ambohidahy. Mandeha lakana ray andro avy eo mandeha dia tongotra adiny 7 makany izany toerana izany. No hamasiny son excellence monseigneur apôstôlika Diacre tamin'ny 1 Aogositra 2012 sy 2010. Azafady olona mahasinay izay manelona no anarana nomeny ray aman-dreny teraka ny 17 Janoary taona tena amin'ny 2017 vola taona mahazo ny tena. Vita bateny ny volana Novambra tena amin'ny 2010 fa tsy vozola tao anatin'ny résidence-teny ny datinandro. Nandray amin'ny voalohany dia tena 10 Jolay élection reny ary nandray ny confirmation ny 10 Aogositra taona 2011. Zanaky Razoky Jean-Pierre sy Rahasoa Roselina izay samy mpaboly sy tovy avokoa izy no ampahireo. Ny nahatsarako ny asan'Andriamanitra sy ny aiko azy dia anaka an'izany. Raha izay amin'ny fomba sotra mazava dia fitiny amin'ny hoe Andriamanitra rehefa miasantsika olombelona dia tsy hivatika. Ary rehefa tsony isika dia tsy misy azontsika tao afa-tsy ny malaika ka manaraka izay lalana nosoritany hitondrany sy izorantsika olombelona amin'izay seta sy tavy matiny hahatongavana amin'ny afopositsika tsirairay eto ambony tany ity. Ahitavana vo ny vola kely aho dia zavatra eo aikano no asaky tanasay. Dia ny voalohany nanapalirina aho tezopretra izay no zany teo asainy tsy sako olona zay atamin'izay tamin'izay satria olona fara zay samy peratra kely zay aho amin'ny kely. Zavatra faharoa zavatra tena militry tiako hiampy eo ny dokotera satria nisy na dokotera zay eo amin'ny avinay rehefa tonga izy manao makasina dokotera mpianatra izy tamin'izay sy chirurgien dia ampitadiaviny sora zahay. Rehefa haza may sora sy lasitary amin'izay dia tamin'ny presentasero tsy miteny mahindra hoe sakasarahany tao dia petrakety timakety rozy amin'ireny dia koa tamin'ireny. Zany hoe tao anaty izay fotoana fahazazana zay dia zavatra roa no tao anatin'ny saiko dia teoprera, teodokotera, tena nanatin'ny hostia sady tena mididy sora. Dia volana
Piaradia amin'ny séminariste zokony ato amin'ny diocèse Ambositra.
ianareo rehetra miandraikitra any amin'ny distrika sy Paroasy ny avianay 420 mirahanahy ireto. Ao ianareo ray aman-dreny miteraka anay 420 mirahanahy. Ao ianareo olo-panjakana tonga manome voninahitra izao fotoana izao. Isika mianakavy sy vidina sy havana izay voaretoana amin'ity trano masina indrindra ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy, raha miteny sy mitodika amin'Andriamanitra dia hena ty ny fanahy mahaolona ary fanariana ny Jesosy hasina mahazanak'Andriamanitra. Koa raha sy ify raha mitodika amin'Andriamanitra isika, manolotra fisaotra, tera sy voninahitra satria isika olombelona dia saina, fo, fanahy ary marin'Andriamanitra ho zanana sy hitovy endrika aminy. Isaorana ny fitantanana antsika mianakavy ka volanina etoana amin'ity tranomasina indrindra ity, midera sy manompo an'Andriamanitra. Voninahitra ho azy any an-tampony loha ary ary fiadanana ho antsika olombelona. Manaraka izany dia manao ny azafady raha toka miteny misolo tena ireto 420 miraharaha ireto mitena, satria iteny manoloana anareo ray ivolana manoloana anareo reny. Tsy ray aho fa zanaka, tsy zokiny fa zanaka, tsy tokony hiteny fa tokony teneny. Koa manao ny azafady eto, manao ny azatsiny, miala fonjy satria ny manao zavatra misy mono mahafolaka andapo. Ny manao zavatra misy fonjy ihany koa mahafohy tera-bary. Koa rehefa vitany ny azafady fanakan-dalana dia mitodika aminareo ray aman-dreny miteraka izahay 420 mirahanahy ngataka ny tio-drano satria raram-piainana vaovao, singam-piainana vaovao no hirosoanay 420 mirahanahy. Ianareo tokoa no namahambara tsy nahakely, nampisotro rano tsy nahakofona, niakitra ny maharary tamin'ny fitezana sy ny famelomana anay, tsy nitaraitana mievaka, tsy mandry andro, tsy mandry alina, mitady izay hasoa sy hamelomana anay zava-tanareo. Koa ankehitriny tsy patoalana izahay fa tonga mitototo manolotra hazo, manolotra voninahitra aminareo ray sy reny miteraka. Mangataka ny tio-drano tsofrano izahay angisingisy hanaranara amin'ity laharana mampiretra tsy ho diakra hirosoanay raharaha ity. Tokoa ny hirantsika manao hoe tsofrano tsara re takasirineny reto zanakao anefa ny adidy fa anoany kosa ataranareo dia hanolotra tombaka. Tsy hoe farafanoloany ianareo ray am-panahy atao ny diosesy fa ianareo no vovonana hitambarany tafo, indrindra fa ao ianao monseigneur ray manara, ao vicaire général, ianareo pretra miaradia sy miompona amin'ny monseigneur. Tsofrano izahay toloron-tanana fa iny mizekizeiky manao ata aorianareo iny, manjomy ny dia izay efa mitiavinareo, manaraka ny dia izay mitiavinareo. Toloron-tanana izahay fa mbola miandro mihitsy. Koa faranako ny teny ataoko itony disy pitoto atavelona, avelako ny teny mbola tsy miboky fa sao nareo sarotra mieny izahay sarotra mienitra. Sotra tomboko. Mitera sy milaza voninahitra efa manangana ary izay mangatasika ny fahasoavany mampanaminany ho amintsika manakara. Teto anatrehan'reto ray aman-dreny reto mangatako famelany no fankatahany ireo samy zanaka misotrana
avy aminay ray aman-drano. Voalohany eo nao rentsemasy misinyary mangataka ny sodrano ny ray aman-dreny reto razany reto ho indreo izy atotray anao sy ny fiaolana manontany hirahinao hiasa ao amin'ny zavatono hoa engany ny fanarahanao azy dia hiasa ao amin'ny tambonaka hamokatra zatokena. Rehefa mandeha fizazavavy dia ataonao dia zakarandomany dia naitoa ny fodranandreo hoe fonaito ka mantana io ho andeha irahana izy anatanteraka ny asa mitoto. Arak'izay fanarahana mendrika azy ireo. Manaraka izay mitodika anareto zany zanaka zay mangataka ny sodrano hiasa ao amin'ny samy tompo ianareo. Ny samy tompo anefa dia misy ny haram-bato, misy ny tany hay, misy ny raha-kasana araky ny fizorana teo hoe mafy sady sarotra. Ianareo anefa amin'ny saha karakay io no mandeha handonaka an'izany saha izany. Ianareo matoa tonga amin'izao dikana izao dia mahay mianatra isao ny lehibe an'izay nanabe sy nampianatra na doany amin'izao dikana izao. Mahay matoa tonga amin'izao tanjona izao nefa tsy anareo koa mitady pahaizana. Izay indrindra no amezaka isodrano anareo mba hikarohanareo ny fanamasahana fa misy tany hay ao, misy haram-bato ao, misy lalana mideza ao, mbola ianareo dia ny fianarana ho amin'ny fiainana makapianatomonitany ny fianarana ka hitanareo ny hevitra hihevoana hitandrahana ny haram-bato no ny fandalinana sy ny fakatana sy drano izay ataonareo. Ho indreo ary anareo dia omena sy drano mankisandrasy anaranara ananany hery ananany saina ny herim-panahy hoentinareo miasa amin'izany samy tompo izany. Koa Andriamanitra izay manana nareo aby mizarazara no manome sodrano anareo fa solotena ihany izahay ray aman-dreny izay mahafoa anareo ho anisany fimbona ho mahereza amin'izany asa tompo izany ho aminareo indrindrany ny fiadana. Makasitraka makatena tsara sodrano anay aman-dreny izay soloko tena ety misy sodrano anareo amin'ny asafahasoavana azy tananareo. Makasitraka makatena tompo mavitabe amin'izany asa iremaneo izany. Dia mandray ny raha marinareo solotena ny fianakaviana ny sodrano azy ireo fa mbola misy ny zavatra ataosika zay teo ny anakoririna dia anao ngamba valasifisy no mamafi ny rano fa solotena ny anany dia ray aloha ny fahavizara-dehibe ny tena natao teo efa sodrano mba sy ho karaketsika mbola misy a mitovy rehefa eo saotrasika manazary zay fanaminana zay. Izay fa minasoany ny frenzikiava fianavako faharoa tsy fatara.
masina. Izaho nandrasany iray ny Jean Juillet manana teny faneva manao hoe ino aho eo aminareo mandrakariva izay nalaina tao matoto fahavalon-roapolo andiny faharoapolo tapany faharoa vita batemy tamin'ny 3 septambra taona 1970 tao amin'ny Akara de Masoandro district Ariana Avaratra vita tamin'ny voalohany tamin'ny 7 Jiona taona 2010 tao amin'ny Akara Fimasin'i Jesoa Andina vita confirmation tamin'ny 10 Jiona 2010 tao amin'ny Akara Fimasin'i Jesoa Andina. Amin'ny alalan'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Izaho Rahely Rainery manana ny teny faneva hoe ny zavatra rehetra dia entin'Andriamanitra soa izay tia azy ao amin'ny Romanina 9:7 tapany voalohany. Vita batemy tamin'ny 14 Desambra 1970 tao amin'ny Akara Masoavy Marguerite Marie Manjaka Ilaga. Vita amin'ny voalohany tamin'ny 20 Jiona 2010 tao amin'ny Akara Masina Josepha Ilaga. Vita confirmation tamin'ny 6 Jolay 2010 tao amin'ny Akara Masina Josepha Ilaga. Amin'ny alalan'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Izaho mamaminy teny manana ny teny faneva hoe fanifasoan'Andriamanitra no natoy izao ahy. Alaina tao amin'ny Korintana voalohany toko faha 12:1. Vita batemy tamin'ny 20 Desambra 1970 tao amin'ny Akara Masina Josepha Voenana Batomana. Vita confirmation vita voalohany tamin'ny 7 May 2010 tao Anjakely. Vita confirmation 20 Jolay 2010 tao Anjakely. Amin'ny alalan'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Izaho Andriamanataona Bonifasy manana ny teny faneva hoe mifania mandrakariva amin'ny tompo fa mandrakizay ny famotram-pona. Ao amin'ny Filipiana toko 4:1 ao amin'ny Luka toko 1:1. Vita batemy tamin'ny 10 Jiona 1970 tao amin'ny Eglizy Antoera Zavamaniry. Vita tamin'ny voalohany tamin'ny 10 Jiona 2010 tao amin'ny Eglizy Antoera Zavamaniry. Vita confirmation tamin'ny 20 Jiona 2010 tao amin'ny Eglizy Magazo Maty Matinandra. Amin'ny alalan'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Izaho Andriana Rifahiny Tsora Sanseveray Moriny manana ny teny faneva hoe aoko tanteraka amiko araka ny teninao. Nalaina tamin'ny Luka toko voalohany ny 9:30 tapany faharoa. Vita batemy tamin'ny 3 tao amin'ny Akara Fimasin'i Jesoa Kobe Manariny. Vita amin'ny voalohany tamin'ny 1 Jiona 2010 tao amin'ny Akara Fimasin'i Jesoa Ambovo
Amenarai sanakasi panaimas. Isau sumrina somasiam mananti paniboi. Itia utungan manusia punawa di mancu. Awamni hebri kafun di kafir. Kita betul kita berlaku berikan dengan sifat selalu tahu bila main. Kita kau berbuat tamu kalau berbuat beri kita sulit tahu bila mainnya. Kita kau konfirmasi orang yang fungsi guna jadi sulit tahu tahu bila main. Tiaman para bermasuk itu hidup dari situ pindah orang visu baru pemakin dari mana situ dan dari mana tahu mungkin fianara sua tahu yang dari selama dia berusaha hari tahu berusaha dengan sua ayat kami tahu baru Islam tiada sahabat Ilai beja faratam Puan dia rumah makin tuana Fasafi walukna Ayah yang disebut kuat Ni rusuh lara matiar Ni fiawa Kristi nebis Nu manusia yang nasa sitana Ilewala fein tiada Na kita ifua kefana Konsener Kami suara tampil Di kefana dia datang, beliau tidak ada meja, tapi yang beliau bagi siang hari cemara. Kisah zaman yang membaca, katakan Kristi bukanlah masnya yang seperti fu, maupun dengan isinya yang turun, ufang zena yang berdiri, funda yang sedang mengulang siap tiada. Lewati sejarah yang semua melihat kasih tak berdaya sampai itia tunggal manusia punama siang mungkin bisa mifawat tiada kami dosen dengan dia kamar itu dia payung nama lalai kerja nanti dosen nanti Yesus ya kami berfikir Yesus kamu nama sendiri Siapa
Andranay Jesu Kristy mpisolobe ary mikirin'ny fanahy masina ny anemika anazo atrany atosa arosanany teny nomenazo sy ato ny fikazanany maneva manasa fa miarakalana aminazo Andriamanitra Trinité Masina. Vita confirmation tamin'ny valami folo Jolay folo sy roa arivo tao Salatainay mety. Izao andrianandray na fédération des Christiens manana ny teny faneho hoe matoky anaka fa tivenao anaina tao matio toko fasiny andiny faharoa izay mpaminany faharoapapolo andiny fahatelo vita batemo ny 9 febroary misy sy manjary sy arivo tao Sanadaha vita ny voalohany tamin'ny Jolay enina sy roa arivo tao Sanadaha vita confirmation iraika amin'ny telopolo Jolay iraika amin'ny folo sy roa arivo tao Zokarino Sanadaha. Izaho tontolo ilan'ny tanàna Jean-François manana ny teny fanehobe aza matanitra fa Andriamanitra ianao masinay ka ny voalohany andiny fahatelopolo vita batemy tamin'ny 2 aprily 2016 sy 2017 tao amin'ny ekara fomba Jesosy nafandrina. Teny fanehobe mandeha ny izany zary teny izany ny fahadimy andiny fahavata amin'ny faharoa vita batemy tamin'ny 2017 tao Zokarino vita voalohany tamin'ny 20 tao Sanadaha vita confirmation ny 9 Jolay valo sy roa arivo tao Sanadaha. Izaho razampampiona masoay izay manelina manana ny teny fanehobe misy zavatra rehetra dia Andriamanitra soa izay dia azy Romana ny fahavalo andeny fahavalopolo vita batemy tamin'ny taona telo sy sivanjato sy arivo tao ny mahazo vita tamin'ny voalohany tamin'ny 30 Jolay telo sy roa arivo tao ny mahazo vita confirmation tamin'ny 30 Aogositra valo sy roa arivo tao ny fanakona ny mahazo. Izaho nandeha manana arivo elozinye manana ny teny fanehobe any raha mosa kuntu mazo amin'ny zaketra ny faranao sy raka ny faharoa andeny voalohany vita batemy tamin'ny folo vola sy fatsy manjary sy arivo tao Zarazazy vita batemy voalohany tao folo vola iraika sy roa arivo tao Ambomary Zatrefy vita confirmation tamin'ny telopolo vola enina sy roa arivo tao Zarazazy dia mbola manambara patrimoine tena sy tokony fahameno tamin'ny folo dia tamin'ny folo Aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo tao amin'ny Association tsara fahafiarana mananjara Jesosy fizikonsika ilay rehetra voatabino manapahetoana fa sasino manokana ary tena fisarotoana ny roso amin'ny rehetra ny fiavaka Kristy Kristy no manosy anaty sitana eo lana ny teny rehetra nanandrina ny foampifana tao amin'ny fiofana nalalofa ka nisona amin'ny fiofana rehetra azo ny diosesy sy ny andrina sazy akonany dia miazavatamitra eo amin'ny Isa zany fiarotokatrano